Manotra ny araba tokolasy topoko vavy ary falta fiaraka amintsika indray atao anatin'ny fandaharana zoiteny izay fanarakintsika rehefa aliny alakamisy tahaka izao. Somary niemitra kely ny ora narahantsika ny fandaharana zoiteny tamin'ity alina ity no ilay fandaharana mbola narahantsika amelohany izao fandaharana izao teo. Tafaverina mivantana ihany koa ny fandaharana zoiteny rehefa avy nidina ifotony ny tondra ny fiombahoaka tany fotony tany ny fandaharana zoiteny isan'ny lalovana tao anatin'izany ny tany amin'ny nosy Sakaty, ny tany amin'ny nosy Mitsio, ny tany amin'ny nosy Iranja, nisy ihany koa ny fidinana tany Toliara tany ny tatitra ny zavamisy any amin'ny resaka base Toliara, ny dinana ifotony tany anaty ala, ny resaka tamin'ny roponina izay mbola mitsoka moa ny anaty ala any amin'izao fotoana izao ny zana nidina tany fotony mba nanantona azy ireny nitondra ny feoany atao anatin'ny fandaharana zoiteny indrony sesy zay. Fa androany sika dia efa miverina eto amin'ny plateau ny fandaharana indray zany dia nanasa vahiny isika amin'izao alina izao dia tsy izy zany fa Andriamatoa Ravelson Asina izy dia filohana antoko politika, mpanao politika ihany koa mazava loatra avy amin'ny antoko republikana nationalista. Miarabanao tompoko ary misaotra betsaka nanaiky nasainy ny fandaharana zoiteny amin'izao alina izao. Ya, misaotra betsaka amin'ny fanasana avy ato amin'ny Trimina, faly dia faly ny tenanay eto amin'ny plateau-ny zoiteny dia miarahaba ihany koa ny mpijery ny Trimina manantena fa finaritra ny fandaharana androany. Eny ary alao avy hatrany dia resahantsika ny fiainam-pirenena satria elaela zany zao ny fandaharana zoiteny tsy niresadresaka an'izay fiainam-pirenena izay teto tsy nitondra vahiny moa zany afaka nanao hevitra mahakasika an'izay fa tao anatina loha hevitra manokana ny fandaharana anankiroa ny sesy ary afaka nefa niresahako teny am-piandohana teo. Ny nafantarana anao Andriamatoa Ravelson Asina dia mpikambana tany amin'ny antoko leader fanilo ianao ny alohan'izay nanangananao an'ilay antoko politika republikana nationalista izay ary tao anatin'ny tolona tany amin'ny taona 2024 ka hatrany amin'ny atao tany amin'ny taona 2024 tany mbola nandeha foana ny tolona nisy fotoana tao anelanelan'ny tao ianao dia somary mafimafy ny fanehoan-kevitra nentinao tao anatin'izay hoe mivilana amin'ny zavatra nijoroana ny fitondrana ny Rajoelina ary isany nanohana anao zay. Ny fanontaniana mipetraka amin'izao fotoana izao Andriamatoa Ravelson Asina dia ny hoe ianao ve zany diso fanantenana tamin'ity fitondrana Andry Rajoelina ity? Ya, misaotra betsaka ary niantsy amin'ny fanontanianao, fanontaniana masefatra dia hovaliko mivatana koa tsy olakolaka diso fanantenana. Diso fanantenana satria nahoana satria ny tenanay sy namana tamin'izany tamin'ny 2009 zany tena tao anatin'ny mouvement 2009 anisan'ny nametraka an'io fitondrana io amin'ny toerany misy amin'izao 2009 zay 2018 nanomboka oui 2018 21 avril 2018 daty toerinao be zay amin'ny fiverenany Andriamatoa Andry Rajoelina teo amin'ny fitondrana mbola tolona ihany koa ary nametraka ny fitondrana eo amin'ny toerany amin'izao fa diso fanantenana satria maninona satria tena mivilana tanteraka mibrika tanteraka tsy any amin'ny fifanarahana zany tsy any amin'ny nantenaina tamin'izany 2018 misy slogan malaza mazevatra be tokony hotratra raha ohatra realista, raha ohatra nandeha nahitsy, raha ohatra mitana tena marina fitondrana. Inona moa le slogan tamin'izany? IEM, émergence. Tena efa nandeha be ny fotoana efa 12 taona mahery ny fitondrana amin'izao. Raha ohatra hoe lalana naleto anatin'izay émergence izay efa tokony navita dingana lavidavitra tsika nefa tsy any amin'izany mihitsy no toerana misy amin'ny Madagasikara amin'izao. Ame taremarika anankiray inoy tsara juin 2025 farany teo namoaka taremarika ny PAM, programme alimentaire mondial mikasika ny tany fantrana eto Madagasikara, taux d'extrême pauvreté
plus de 90%. Zany hoe ohatra misy malagasy folo zany dia 7 mahery mantra fadihanovana. Mantra fadihanovana fa ohatra stoma hatrany amin'ny tany mantra amin'ny ankapobeny zany dia fa azo inona fa miakatra any amin'ny 7 ny malagasy mantra. Zany hoe tototra tanteraka ao anaty fantrano Madagasikara amin'izao ary ohatra émergence fisandratana no teny fanomezana tamin'izany 2009-2018 fa tena nanomboka moa satria tetezamita ny 2009 zany ohatra émergence no teny fanomezana tamin'izany dia indrisy fa lasa any amin'ny mifanohitra tanteraka misy atsika amin'izao satria any amin'ny émergence faharendrehana ka nametraka fanontaniana ianao teo hoe diso fanantenana ve tena diso fanantenana be mihitsy. Ny fanontaniako hoe tsy nisy resaka hoe tsy nahazo toerana ve ohatra tao anatin'ilay tolona rehefa nandresy ilay tolona tonga teo fitondrana ny fitondranany Rajoelina tsy nahazo toerana ohatra ianao tao anatin'ilay fitondrana dia mety hoe zay ny fomba fijerinao sa tena fomba fijery tsy ataontsika hoe mahitsy objectif moa zany filazantsika anazy hoe tena fomba fijery mahitsy tsara mihitsy zany fomba faneo-kevitra entinao amin'ny fahadisom-panantenanao zany. Tsisy resaka toerana aloha ny amin'ny principako amin'ny rehefa manao politika dia ny any politika militantisme idéologique zany hoe mila manana idéalisme ianao manao politika zany fa ohatra manger satria zay le fanontaniana manko hoe alahelo tsesa toerana tsy ninana ianao hoe niaranao tsy any le izy fa le lalana nalehan'le fitondrana mihitsy no tsy any am'le ny fanarahana le nazavako anao teo hoe tokony isandratsika nefa lasa midina miba rendrika tanteraka 2019 nge zany toetsavatra zany dia efa nanomboka tsinjo e 2018 azo ny fitondrana lany filoham-pirenena Andriamatoa Rajoelina IEM zay ny programme hoe hoampiarana natao ny évaluation après une année d'exercice du pouvoir tsy makany mihitsy nanomboka teo ny antoko ny tarehako satria efa nitsangana le antoko républicaine fotsiny izy tamin'izany fa mbola tsisy an'le nationaliste nanomboka teo zay dia nanao évaluation aloha ny mpiambana tao anatin'ny antoko dia nanomboka sitaka tsikelikely fa le teninao teo hoe maherihery fiteny nanomboka 2022 teo iny fa tena tapaka tanteraka amin'izay ny ina moa zany ny tadipotra tamin'ny fitondrano tamin'ny loranjy tsy afaka ikosoni an'izao tsontsika fa aloha mivadika tanteraka any amin'ny fanoerana. Ina daholo le fampanantenana zany zao hoe tena hitanareo hoe tena tsy tanteraka afaka mba velabelarinao ve hoe zao no nambaran'Andriamatoa Rajoelina tamin'izany fotoana izany ary zao no nataony taty aoriana. Lava be tsy maninona fa zay hitanao fa tena hoe nandona ny fosy tao anatin'le izy hoe tena zao azy raha ohatra fitimiko le izy dia zao raha ohatra iainga ho any amin'izany émergence zany dia misy fototra anankitelo mila apetraka. Fototra voalohany indrindra ny angovo fantatritsika fantatro ny vahoaka malagasy hoe aiza resaka angovo zany amin'izao no faharoa ny lalana ahoana ny route nationale manao ny Tamatavy sy Tananarivo Majunga Tananarivo Fianarantsoa Tuiliara Tananarivo makany Diego nefa ireo natsoina hoe axe économique stratégique tsy laham-pahamehana mihitsy le autoroute zay toa dia tenenina aloha dia ny fototra fahatelo fandriampahalemana mazava ho azy rehefa tsy mandeha ny tsisy ny angovo tsy afaka miasa ny olona tsisy ny lalana tsy afaka mifamezivezy ny etam-barotra tsisy asa miforina tsy mipetraka ny fandriampahalemana zany ka zay anankitelo zay fotsiny dia tsy ao mihitsy tsy mipetraka mihitsy dia raha ohatra raisitsika amina taremarika le izy dia ny rehefa ohatra moa resaka fampandrosoana zany développement dia misy indicateur universel tsy anao tsy ana tsy amin'ny fitondrana tsy amin'ny fanoerana fa io eken'izao tontolo zao dia ny IDH indicateur de développement humain
2019 hatramin'ny 2024 tsy nitsahatra nidina ny diaso Madagasikara. 2019 tsika niainga 0,528, nidina 0,505 2021, mbola nidina ihany 0,495 2022, 2024 tamin'ny herintaona satria 2025 mbola tsisy donné, 2024 0,487. Ka zay le tsy afaka ho tanisana daholo le fahadisom-panantenana fa tena be da be mihitsy fa zay ny indicateur idiasy dia le fototra anankitelo izorana makany an'izany fampandrosoana zany tsy mipetraka mihitsy 12 taona taty aoriana. Zany hoe io fitondrana io tsisy fanantenana tsony. Inona ny hitanao fa hoe lesoka zany amin'ny ankapobeny tao anatin'ity fitondrana mijoro ity? Lesoko ny fitondrana misy amin'izao dia hitambarany amin'ny antsoinay hoe ny olany système politika eto Madagasikara. Efa hatramin'ny ela zay olana izay no nisy ary zay aminay no problème de fond misy amin'izao ary mila vahana. Inona le olana système politika misy amin'izao? Be loatra nisany antoko politika. Efa be loatra nisany antoko politika tsy mipetraka amina foto-kevitra fanaovana politika. Inona ny vokatr'izay? Lasa tsy liana désintéressé ny olom-pirenena anaraka ny politika. Dia rehefa tsy intéressé ny olona, lasa tsisy balizy tsony ny fanaovana politika fa mandeha amin'ny lalana tsy tokony ho alehana. Inona ny vahaolana? Satria mahafinaritra be le mitanisa olana fa inona ny vahaolana amin'izany? Système ny olana, le système politika zay no mila hitondrana vahaolana. Inona le vahaolana? Mila lalàna vaovao zany, mila lalàna vaovao mifehy antoko politika misy eto Madagasikara. Be loatra voalohany indrindra mila hena misy ny antoko politika, 5 eo tokony isany fa rehefa betsany zay voalohany atao. Faharoa, le atoko vitsivitsy sisa tafatsahany zay mila terena s'oppositionner par rapport amina doctrine politique, amina idéologie zany. Mila mipetraka mazava hoe iza ny parti socialiste, iza ny sociodémocrate, iza ny parti communiste, iza ny parti vert, sy ny sisa. Fahatelo, mila tsoahana ao anaty influence-ny vola ny antoko politika. Ahoana ny atongavana any amin'izany? Mila mandray anjara amin'ny financement ny parti politika ny fitondram-panjakana. Arakaraka ny performance ny antoko politika amin'ny fifidianana no azona le financement. Tsy azotsika kihana amin'ny resaka démocratie ve zay fanenana ny antoko politika zay? Oui, zao tsika tsy any États-Unis tsika, tsy any France, tsy any Grande-Bretagne, fa eto Madagasikara amina firenena farana mahantra indrindra eran-tany. Ka ny démocratie l'occidentale zany eto amintsika tsy afaka mbola ampiarina arabaky teny aloha fa mila mbola manao dingana tsika. Dia aminay ato amin'ny antoko républicaine nationaliste zay ny dingana mila atao. Zany hoe le refonte ny système politique misy amin'izao, fampianana ny isan'ny antoko politika be indrindra. Ny tena ianao tany amin'ny voalohany nampahalalanao moa zany parcours politique leader tanolo izy ianao, zay hevitra hoentinay zay, efa hevitra noentiny tompoko lahy Iasofy Malio tambola fahavelony. Ny anazy indray dia hoe tokony eo amin'ny 10 eo izy nisan'ny antoko politika fa tsy zakana firenena mahantra ohatra Madagasikara, antoko politika ronjato, maherin'ny ronjato tsika zao, efa 300 latsaka tsika zao. Ny zava-misy ihany koa anatin'izay rehetra izay dia ny hoe ny mpanohana ny fitondram-panjakana aloha dia tsy manaiky an'izany rehetrarehetra teneninao zany hoe tsy nisy fiovana, tsy nandroso Madagasikara, fa ny zavatra resahana amin'izao fotoan'izao sy voizina dia miasa ny filoham-pirenena, miasa ny fitondram-panjakana, na vita nanova ny fitondram-panjakana, ny ala tamin'ny jado ny Madagasikara, volomboasary Madagasikara. Zay zany ny resahany eo anivon'ny mpanohana fitondram-panjakana. Ahoana ny avalinao an'izany?
ka ny olana nge amin'le fanaovana politika eto Madagasikara mieritreritra hoe ny fanaovana politika no raccourci ialana ao anaty fahantrana. Zay zany état d'esprit-ny olona ao anatin'le antoko politika be da be eto Madagasikara io, ka rehefa mahazo fitondrana dia afaka ianao anaty fahantrana, ohatrany tsisy zany fahantrana zany aminao, dia nomeko taremarika ianao teo ny olona anaty fitondrana nge amin'izao vitsy anisy any amin'ny 8.5 isanjaton'ny malagasy any, dia rehefa tafiditra ao anatin'izay 8.5 isanjato zay ianao tsy tsapanao le fahantrana lalina, tsy tsapanao zany hoe efa mandeha sanatria tsy salama ianao ka miditra hopitaly tsy manam-bola dia maty ianao, sakafo hohanina isan'andro tena sahirana ianao, anarany fotsiny ianao ny miasa mananasa fa ny karamanao tena juste mahavidy sakafo fotsiny. Misy aza moa olom-panjakana dia mahasamy teny mihitsy hoe tena mety aminy embouteillage satria izay no maeritrefy mampandroso ny firenena hony, tena mety aminy mandeha makeny amin'ny grande surface satria izy eo anatin'le vitsy anisa tsy mahatsapa ny fahantrana. Dia ny valan'le fanontanianao zany tena diso fomba fijery tanteraka ny olona anaty fitondrana, fa ny malagasy amin'izao dia tena difotra tanteraka ao anaty fahantrana. Rehefa tsy ao anaty fitondrana ianao dia tena zay teneniko. Ary zavatra mahagaga hoe zay tafiditra ao anatin'le fitondrana miova langage daholo, tsy hanonona anaran'olona be dia be fa misy ao anatin'le izy zany hoe tabataba teo ivelany, fa rehefa tafiditra ao anatin'le système, ao anatin'le fitondram-panjakana dia lasa tena milelaka tanteraka. Fa ohatra hoe tanteraka le réforme ny système politika teneniko anao teo hoe antoko anankifito sisa farafabetsany, hitanao fa ny mpanao politika olona mijory amina foto-kevitra, tsy ahita olona ohatr' izany intsony ianao, ohatran'izany tenenao zany hoe ota mitabataba ty velany fa io fahatafiditra ao dia lasa mangina ny vava. Fa hitanao fa ohatra tanteraka le vahaolana hoentina amin'ny système politika zay problème de fond amin'izao, hijory amin'ny foto-kevitra amin'ny mpanao politika isan'isany, tsy hoe resaka manger intsony. Anaovana politika fa tena hoe idéalisme fijorona amina doctrine politika, amina principe sy valeur politique. Dia zay ny antony mahatonga anao hoe problème de fond misy amin'izao aminay ato amin'ny antoko républicaine dia ny système politique. Tsy apetraka izay satria misy miteny manko hoe inony ty voambolana malaza be tato ato ty moa refondation, refondation totale, refondation du système, lasa teny ngeza be ohatrany hoe manaitaitra fotsiny le izy, fa Madagasikara tsy afaka hoe ho kapainao ataonao table rase dia amorina Madagasikara ianao fa tsy maintsy miainga amin'ny zava-nisy efa tamin'ny lasa ihany izay iainana androany, dia izy eo ny mila vahana. Dia ny anay ohatra refondation zany, refondation système politique no tokony hirosoana, fa ny Madagasikara tsy afaka hovanao zany. Ny ataontsika hoe fanakianana mafy ihany koa mahazo ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao, ny fitondrana tarihan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina, dia izao hoe mahazo kiana mafy amin'ilay hoe tsy mahay mijery ny lara-pahamehana ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Tsy fantatro hoe ohatry ny ahoana ny mety hevitra ao manoloana izay hoe ny fitondram-panjakana dia tena mahazo kiana mafy amin'izay hoe tsy mahay mijery lara-pahamehana izay. Amin'izao fotoana izao ohatra zao ny fanakianana misy Andriamatora Velson Asina, hitantsika hoe misy ny fanapahan-kevitra ndraisin'ny fitondram-panjakana Fakomaly tao aorianan'ilay fandresen'ny Barean'ny Madagasikara tafitany amin'ny dingan'ny famaranan'ny Channa moa zany, miarahaba ny Barea ihany koa aloha ny fandaharana zuiteny ao anatin'izay. Fa zao ao anatin'le izy zany hoe rehefa hijery Barea, tsy hoe ny fitondrana mijery Barea akory ny olan'le olona zany ao anatin'izay sy le olona maneho hevitra, fa hoe maninona no
afaka miantoka freana olona ny atsasaky ny frean'olona mandeha mijery an'izay fanatanjahantena izay a nefa ny any amin'ny lafiny hafa ohatra hoe ny fahasalamana nisy vahoaka malagasy betsaka teto na arary vo fampizinana ara-tsakafo tsy nisy fanambarana hoe toanay ohatra na ny atsasaky ny freandreo anao évacuation sanitaire makany ivelany ohatran'izay ao anatin'izay koa ny hoe io ny autoroute zay nahazo kiana mafy ihany koa tao anatin'izay hoe io ve ny autoroute io hoe tena izy ve io aloha tsy mahay an'le hoe ohatran'ny ahoana ny tena autoroute satria mbola tsy nahita amin'ny masokrozy dia sarotra ny teny fa zao mahazo kiana mafy daholo zay rehetra ataon'le fitondram-panjakana sahala amin'ny ohatrany hoe isy elanelana be zany eo amin'ilay mpitondra sy ilay vahoaka tsy haiko ahoana fahitanao azy rehetrarehetra za aloha dia tena miombon-kevitra tanteraka amin'izany teneninao zany fitondram-panjakana ankehitriny a dia varena ao anaty sehoseho ao anaty populisme tsy malala mihitsy ny laham-pahamehana amin'ny malagasy ary ny mampimengy dia ny mbatetika asa vitan'ity fitondrana misy ity dia fitondrana dia tetikasa karazany hoe rendrarendra tsy laham-pahamehana ho an'ny malagasy satria maninona satria tsy mahavany fasarana malagasy amin'ny andavanandro ka ohatra andray ohatra tsika le efa nyteneninao teo moa momba ny barialy ndeha ho any Kenya etoany any atsasany marina tanteraka ny teneninao tsy apiko tsy analako fa andray ohatra hafa ny téléphérique mahavany olany embouteillage ve niponina initosy ve mivavy any embouteillage initosy mivavy any embouteillage makany Analakely na any aminay eny anala mahitsy izay andalovany aza tsy nampiova ininona koeriny a nefa vola 160 millions d'euros no latsaka kely no lany tao anatin'le izy mbola trosa ao mbola trosa alohan'ny mponina malagasy any ambovombe any Kongo ny any Moramanga sy ny sisa sy ny sisa hainao ny tiako tenenina ny autoroute mois de juillet 2023 à 5 mois des élections présidentielles de décembre 2023 namoaka vola 1500 milliards tamiko tapam-bola fanjakana ny mpitondra hoe mitana ny autoroute ao anatin'ny 5 volana ao anatin'ny 5 volana zany hoe tokony décembre 2023 zany tamin'izany dia hoe vita le autoroute 1500 milliards navoaka nandeha fotoana tongotsika mois d'août 2025 ty zavatra hoa tsy autoroute akory zavatra 20 kilometatra ny vita autoroute ve io tsy minao zany mba mijery misy an'izany rocade zany misy an'izany Maria Masay zany misy ny boulevard de l'Europe zany fa toa mbola manara-penitra kokoa no le zavatra 20 kilometatra iny vato mivoaka makeny embouteillage asa hitanao misy sarety mandeha am'le izy a misy sarety tampoka ary manao sens unique atazatsika sarety ihany fa bisikileta tobile mijanona eny fondala tsaka mbola tsy atsika ave mampiasa ny autoroute tena manara-penitra tsara araky tsy haitsika na tsy haitsika ka le izy ngaza manahirana ny qualificatif anazy hoe autoroute 260 km ny halavan'le izy en totalité zany vao tena hoe vita depuis 2023 2024 2025 tsika zao 20 kilometatra ny vita mba ataovy ny katsikajy hoe ovina no vita le 260 fa saoty kosa tonga indray ny 2028 dia hoe anao autoroute fandroandray dia amoaka vola tsy haiko na 4 milliards indray no avoaka satria anao fandroany dia aveo zavatra mampomeny no azo kanefa amezako ny fanontanianao teo zany ny laham-pahamehana dia tsy hain'ty fitondrana ty mihitsy ino mahatonga an'izany moa miverina any amin'le problème de fond lazainay foana zay le hoe le système politique no tsy mandeha amin'ny lohan'ny mpitondra amin'izao nge tsy mivoaka
tsy niaina tao anatin'izany tontolo politika zany fa kisendrasendra ny tonga tao e. Na mpitondra nareo milaza mpanohatra amin'izao le opposition classique amin'ny filazako anazy moa ny séance ny olona anatin'ny séance ve dia mieritreritra arjaka fa olona efa nilona tao anatin'ny tontolo politika efa niomana tao hatramin'ny fahatanorany dia nisonitra mba ho lasa mpanao politika sa hoentin'ny zava-misy amin'izao hoe rehefa sahirany ianao any amin'ny tontolon'ny fandrahana lasa tampotampoka eo mivadika any amin'ny fanaovana politika satria zay ny eritreretina hoe vaolana. Fa ianao ve tsy mahita hoe misy mahatsapa ihany kosa nefa n'ilay hoe efa sahirana le firenena ka atao ahoana moa tsy joro kosa. Ka mijory ianao fa le fijoroana koa mila fiomanana nge. Ianao rehefa ohatra mpivarikeny ianao tsy afaka hivadika mpitsabo mpandidy tampoka ianao. Rehefa mivarikeny ianao dia ny henanao karakarana dia ny asanao foana ny ataonao fa tsy afaka misalovana andraikitra olona manana an'le fahaizana traikefa tokony ianao an'le asa ianao ka tsy afaka ohatra valiko tsotra be ny fanontaniany Arinianjy dia ny filoham-pirenena amin'izao tsy niomana hitondra firenena zany. Zay ny olana misy amin'izao problemana olona zay ray dia le problemana système. Zany zavatra mila vahatsika. Ny zava-misy aloha na tiana na tsy tiana dia zany filoham-pirenena malagasy Andry Rajoelina izany dia ataontsika hoe tsara fipetraka mihitsy tao anatin'izao fotoana hitondrany izao zany a dia tsara vitana fa toro Madagasikara no tondra ny SADC ary na tiana na tsy tiana dia tsy maintsy izy aloha zany zao no filohan'ny SADC satria zay moa fifampifehezana eo anivon'ity vondrona ity hoe mifandimby dia torontsika malagasy zany zao ary tena tsara fipetraka tsara mihitsy ary tao anatin'izay dia betsaka moa no tena manala baraka firenena maninona no 20 kilometatra zay tsy tena autoroute akory no hitondrana filoham-pirenena mpanjaka eo anivon'ny SADC mijery sy hoe mitokana manokatra an'izany nazahoantsika kihana be sahady tao anatin'izay rehetraizay ataontsika hoe iny ngamba ny fisehoana voalohany zany tao aorinany satria nitapitra ny SADC dia ampitson'iny dia tonga dia nalefa zay le fitokanana tery amin'ny an'izay ary teo ny filoham-pirenena nandinika reny filoham-pirenena ireny any amin'ny firenena misy azy ireny saika misy autoroute avokoa. Ya herinandro teo zay tsika no vita ny fionambean'ny SADC zay natao teto Madagasikara fa ny mahagaga no vita le izy lasa nivoaka ny fiteny amin'ny teny vazaha moa hoe dia hoe Madagascar est sorti par la petite porte, le président de la République de Madagascar est sorti par la petite porte satria maninona satria sinoben'ny ireo filoham-panjakana tao anatin'ny SADC filoham-panjakana 5 tao anatin'ny 12 nge no tonga teto zany hoe fito na eny fito anatin'ny 12 zany hoe misy dika amin'ny betabe zany rehefa ohatra zany anontanianao inona le dikany aza dia ozy aho hoe satria ny filoham-panjakana ny SADC mahay mamaky lalàna inona moa no tiako hatongavana amin'izay lalam-panarenina malagasy le momba le nationalité an'Andriamatoa Andry Rajoelina zany ny tena olana eo mahay mamaky lalàna ny ireo filoham-panjakana ny SADC ireo fatany fa Andriamatoa Andry Rajoelina tsy malagasy tsony izy matoa fito anatin'ny 12 zany tsy atsasany akory no tonga teto zany hoe tsy dia tena faly ve zany le dikan'izany tsy manana légitimité eo atrehany filohan'ny ireo filoham-panjakana ao anatin'ny SADC Andriamatoa Andry Rajoelina. Dia inona mety ho vokatra izay zany ao anatin'ny herintaona hitantanantsika ny SADC? Isolé diplomatiquement Madagascar. Io
fasady fotsiny io nametrahana ny Andriamatoa Rajoelina io satria le izy araka ny teninao teo dia tournante ny exercice de inona moa zany de présidence ny SADC zany satria efa tonga ao amin'ny toera Madagasikara dia menana azy iny fifidianana sa tsy fifidianana formalité fotsiny zay fa Madagasikara foana io fa Andriamatoa Rajoelina zany dia filohan'ny SADC tsy manana légitimité zay ny conclusion finale tamin'ny fivorian'ny SADC iny zany lany vovokaina be atsika lany vola be nikofokofoka fisafanana niezaka be nanao an'le autoroute saika izezizestiavana fa nivoaka tamin'ny ino moa zany varavarakely Madagasikara tao anatin'le izy tsy araky ny nandrandraina tamin'ny voalohany. Ny fanamariana hita be dia be koa amin'izao fotoana izao dia hoe ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao dia miezaka mafy manatsara ny sariny na eo masony voaka malagasy na eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Nandeha ny SADC dia niezaka mafy nololovina ilay SADC zany nolalaovina ilay SADC mba anatsarana ny sary fitondram-panjakana hoe manaiky atsika ny firenena ivelany manampy atsika ny firenena ivelany sy ny sisa sy ny sisa. Mandeha indray na resany barean'ny Madagasikara dia tena hoe niezaky ny fitondram-panjakana ray manontolo no natotona tao anatin'izay ary miezaka foana mampiseho manatsara ny sariny amin'izay ataontsika hoe fahombiazana misy na zavatra mahafinaritra mitranga eto Madagasikara. Nefa rehefa tena manao fandinihana zany le olona dia hoe le zavatra mahafinaritra ne tena raha bary azy dia ezaka mibary ahy ny SADC ane dia efa tsy maintsy raisitsika satria efa zay le izy fa ararotiny hain'le mpitondra ny manararoatra an'izay kosa aloha mba hahafahan'izy ireo misongadina maloana ny ataontsika hoe fanaratsiana sy ny fanenjehana araky ny filazany amin'izao fotoana izao. Ka ny ty fitondram-panjakana ty efa misy zavatra ainy dia ny populisme makalaza maka ny fon'olona anomezana le illusion hoe tena mbola tiany vahoaka fa zay tokoa ve ny tena zavatra misy le izy nge mampome fitondram-panjakana ihany no miteny io Facebook io tsy mahitrefy afaka andrefesana ny fitiavan'ny malagasy na tsy ny fitiavan'ny malagasy ny andry zareo nefa zareo any manome lanja be any Facebook réseaux sociaux ary ny zava-misy hita ao anatin'ny Facebook amin'izao raha ohatra ho jerena amin'izany resaka barea tenenina zany ohatra dia tena mahazokihana be tafiakatra hatrany amin'ny 70 isanjato ihany tsy fitiavan'ny olona ao anaty commentaire ao anatin'ny j'aime sy ny tonga hatramin'ny hoe aza mijery barea any filoham-pirenena zany ao anatin'io daholo ka zany nge dia efa mahitrefy hijerevana hoe diso tanteraka ny eto zany ny fitondram-panjakana no tratra ao anatin'le fandrika ny lalaoviny hatramin'izay izy mieritreritra mahay milalao an'io mahay fony vahoaka ny serasera fa tratra izy eto ny ahitana hoe efa kely dia kely ny popularité any miankina amin'ny fanoherina sisa miankina aminay mpanohatra sisa ny concrétiser ny essai ozy ny fiteny ny rugby fa ny tratra anatin'ny fandrika ny lalaoviny hatramin'izay izy oa dia hitatsika eo ny toy any za koa zao mahita hoe fotoana lavalava zay ny fanoherana somary nangina ataoko amin'ny marika Ravalomanana zao no naneo fanambarana voaingana kely moa zany farany hoe ny SADC ane ny feu de route zay soniavina dia mbola tokony manan-kery hatramin'izao ny fitondrana amin'izao fotoana izao tsy manaiky an'le izy naty fanambarana sy ny sisany zany zao hoe no miteny ny fanoherana sasany fa amin'izao fotoana izao ohatrany tsy dia tena hita loatra hoe anao inona tokoa moa zany zao aloha le fanoherany manoloana zay zatra rehetrarehetra izay fa ny
vahoaka malagasy miezaka zany mitabatabany anivon'ireny tambajotra tserasera reny ny sehatra moa zay anehoana hevitra dia efa atao hoe zara raha mbola misy an'tony fandaharana zoiteny tony mbola isorana ny mpitantana anytony orinasy tony hoe mbola misy sehatra ohatr'izao afahana mifampiresaka fa ny resaka hoe ny atao hoe faneho-kevitra ka ataontsika hoe andalambe ankalamanjana koatra hoe bary amaresy any ngamba no afaka mively inona naran'ity sarombilany eny an-dalana fa raha neo hevitra mahakasika ny fahantrany isan'andro voaka malagasy ka mangataka lalana tsisy zany ia marina dia marina zany teninao zany tsy lavina mihitsy fa ny amin'izay hoe jeuni famelana na tsy famelana neo hevitra eny an-dalambe izay rapport de force nge no miainga amin'izany mila mafy ary mila manana rapport de force sur terrain fanoherina zany raha ohatra tiany ho tonga amin'izany za manokana raha ohatra reo atsoka hoe opposition classique mpanohatra classique ny C11 ny tiako tenenina amin'io no antenaina amin'izany kely fanantenana fa izao raha ohatra tianao tonga amin'izany mila ainga avao ny fanoherana mila nouvelle tête nouvelle pratique ametrahana an'izay rapport de force sur terrain zay fa raha ohatra mbola ho lalaovina andatabatra anaty fanambarana zany feuille de route tamin'ny 2011 zany tsy ho lasa lavitra ny fanoherana fanoherana classique en tout cas fa mila an'izay ainga avao zay aso dia lasa misy sarotsarona fanoherana ary oui marina mihitsy zany teninao zany inona antranga moa tamin'ny 2023 fifidianana filoham-pirenena raiky amby folo ny candidat akoatra ny candidat ny fitondrana zany fanaiky zao fa tsy ho atao io fifidianana filoham-pirenena io ho boycottena tampotampoka eo à 2 semaines une semaine à 2 semaines de campagne présidentielle misy mivadika tampoka ka miteny ianao hoe misy pseudo opposition hoe misy mihitsy ary misy an'le manohatra mody manohatra fa ohatra ny rehefa tena adiadiana ny ao ambadika ohatra ny olona mifandray tendro amin'ny fitondrana tsy any ary le mouvement ny fihetsiketsehana ataony ny fitondrana ny tena mahazo tombony amin'le izy ka mila ialany zany mila miverina miverina anaty realisme zany mila manana mpanohatra raha teo tafavoaka manoloana amin'ny fitondrana amin'izao mila mametraka an'izay hoe rapport de force sur terrain zay ajanona le cinéma mouvement tsy mitondra makaiza ajanona ny blabla tsy mitondra makaiza fa mila marosa amin'izay eny akanja zay ny antso-jay ny faneriterena ny resaka hoe fanenjehana ataontsika zao ny mpanao gazety ny TV5 Monde Gaël Borgia sy Pauline Le Troquier isan'ny vahintsika teto amin'ny fandaharana zoiteny moa zareo tamin'izay fotoana izay ary isan'ny nahenona feo mihitsy ara hoe aizany misy mpanao gazety atao interview zany isan'ny teto mihitsy zany Gaël Borgia sy Pauline Le Troquier zany nangatahana izy ireo moa zany hoe nisy ny taratasy nosoratana tena nalefa tany amin'ny TV5 Monde hoe anesorana azy ireo eto Madagasikara namaly somatsara moa ny TV5 Monde taorinan'izay hoe reo dia mpanao gazety akatoaviny samy mpanao gazety eran-tany ary nahazo prix atokisanay ireo sy ny sisa tonga moa zany ny valiteny ao anatin'izay moa teo anelanelany teo misy ny hoe fanenjehana hoe mpanao gazety enjehana sy sisa ao anatin'izay fa eo ihany koa ny olo-pirenena izay ataontsika hoe nisy zao ny resaka bastuliara nisy rely eliara be vahiny ohatra voasambotra mialatsiny manona ny anarany nisy ihany koa ny ataontsika hoe ny mpanao gazety niaraka tamin'ny tany koa nisy fotoana zany samborona fa rehefa aveo moa navotsitra ihany ny ataontsika hoe isan'ny vaovao mafana ihany koa zany zao dia ny hoe ny sefokotany any amin'ny nosy iranja izay naneo hevitra teto amin'ny fandaharana zoiteny nidina ifotony tany antoerana dia fantatra zany zao fa dia hoe raikitra koa ny fifidianana sefokotany any amin'izany nosy iranja izany ary
iny esorina amin'ny toerana lay sefokotany zay ny vahiny tao anatin'ny fandarana zoiteny ny laza ny tena ny olona tany amin'izany nosy ranja izany ohatraohatr'izany zany zao dia isany ataontsika hoe karazana zavamisy eto amin'ny firenena avokoa tao anatin'izay rehetra izay ka tsy haiko hoe inona zany zao mba faneokevitra reo antoky républicaine nationaliste manoloana an'izany zavamisy eto amin'ny firenena zany ya marina ny teninao raha ohatra jerena ny tontolo ny fanehoan-kevitra eto amin'ny eto Madagasikara amin'izao fitondrana misy zao zany dia tena sadasada inona ny antony tenenako hoe sadasada rehefa mpanao gazety na olom-pirenena tsotra tsy mety amin'ny fitondrana ny fanehoan-keviny dia mailaka dia mipetaka ny cybercriminalité ny fisamboarana fampiatsoana kanefa ny olona manaty fitondrana misy tena mihoatra tanteraka amin'ny zavatra tokony ho atao ny zavatra teneny fa dia avela mangingina malalaka tsara misy deux poids deux mesures zany ny fanehoan-kevitra eto Madagasikara amin'izao ny ao anaty fitondrana tena malalaka tanteraka miteny izay teniny na dia mamingavinga olona aza tsy bety mihitsy fa raha maneho hevitra manao toana fitondrana ianao somary mitongilana makaty amin'ny fanoherana zany tena vetivetika dia tonga ny fampiatsoana sy ny fampiakarana tribunaly ka le sadasada zay ahoana no ialatsika aminy mila petraka mazava angamba ny fitsipy-dalao ny anisany natonga ny fitondrana amin'izao eo amin'ny toerana misy anazy nge tady teo 2009 zany nisy naharahan'ny viva fanakatonana ny viva fandefasana kabarina filoham-pirenena tsy netinety tamin'ny mpitondra tamin'izany nakatona ny télé ary zay no nanapoaka ny karisany 2009 ka ny fitondrana amin'izao zany dia osy aho hoe karazany mitsipa-do ny tarigetra mpitolomany nitsorony tamin'izany ary tao anatiny nareo tamin'izany fotoana izany na nahoana zany hoe afanapo tamin'izany ary amin'izao fotoana izao ahoana fivadika tsy miova zay mbola mitazona ny antom-pitolomana mitolomana tamin'izany foana nida ny fahafahana miteny tamin'izany midy izy amin'izao mbola mitaky foana zay amin'le fampiarana amin'ny tokony izy an'ilay fahafahana miteny tsy miova zany zay ny zavamisy koa mantsy ny ao anatin'le izy dia hoe rehefa miteny ny zavamisy sy marina eto amin'ny firenena dia voasokajy nasokajiana mihitsy hoe mpanakorotana na hoe mitondra tsy filaminana ao anatin'izay rehetra izay asa mitombona ve zay fomba ataontsika hoe fomba ijerevana ny zavamisy eto Madagasikara zay zany qualificative tenenina zany hoe mpanakorotana mpamadibatika saim-bahoaka ny fitondrana nge no miteny an'izany fa ny zavamisy eto Madagasikara marina fa misy tokony tenenina araka ny tokony izy fanjarany mpitondra fanjakana no mila mahay mandanjalanja mila mahay mametraka adi-hevitra koa mba halalana momba n'le loha-hevitra resahana mahatonga resabe hoe inona ny tokony ho izy fa le fanagadrana sy famaretana tsy vahaolana zany aloha hipetraka foana ny adi-hevitra erazy tena mahafinaritra ny nandray anao teto misaotra betsaka tamin'ny fanehoan-kevitra maranantsika azy angamba nda hoe resaka barea mbava kely fotsiny aloha hoe ny barea zay ny tena fiantso an'le omby izy io omby any amin'ny faritra atsimo amin'ny betandroka be zay izy io barea tafiakatra nao amin'ny Maroc loha zany miala kely amin'le politika tsika aloha fa hoe ahoana fahitanao nio final zany no ataotsika amin'ny sabotsy amin'ny enin'ora arivo io fanontaniana tokony tsy hipetraka kosa zany zava-ho azy fa momba ny barea fa ahoana moa ny ametrahana fanontaniana amin'izany fa
mahafinaritra dia hijery manantena fandresena sy ny tabataba be midiny amin'n'Analakely. Ahoana ny fahitanao an'le tanjak'ilay ekipa sy ny fivoarantsika aloha tao anatin'ilay baolina kitra? Ny bandikely eto tanàna nge mahay baolina fa le sehatra anehoany ny talenta eo amin'ny raisam-pirenena ny tsisy ka zaza misy an'io channe io dia engany ny bandikely amin'io ka vita io dia mba ilalao any amin'ny club any ivelany mba hisandratra amin'izay ny fahaizan'ny bandikely eto tanàna. Miakatra koa le vola azontsika ao anatin'le izy raha ny fanarahana zany tao hoe nahazo tehaka be mihitsy tao anatin'izay dia hoe 100% ho an'ny fédération, 100% ho an'ny mpilalao zaraina le izy raha ny fantatra ihany koa dia hoe tao hisy urna androtsahana zay foy koa zany rehefa mitsena ny Barea urna transparente ho apetraka zany ny vato ao anatin'izay nangonangonana vola manampy an'le vola efa azo zany teo loloha tamin'ny voalohany tohatry ny nisy olana le resa-bola hoe fa ahoana aiza ny misy mpilalao milaza fa tsy nahazo tamin'izany fotoana ahoana ny amin'ity mba ataontsika hoe mba antso ataonao zany. Ny hevitra angamba dia ozy zay hoe aleo sitomana lesona ny zavatra nitranga teo aloha mba irina tsisy tsony ny bandikely menimenina hoe tsy nahazo fa mba atao zara ahoana moa zany part égal part juste ny vola azo eo dia aleo mba azo ny valika sasara ny bandikely fa na tiana na tsy tiana ngery zalany teny teny ambony terrain sy nampidi baolina sy nampitaitaina ny malagasy nefa tsy afaka amavanana koa ny lanjan'ny staff technique ny fédération ka dia fanantenana zany dia samy azo ny anjarany daholo ny bandikely tsisy menimenina amin'izany urna transparente zany ataovy izay androtsahana be indrindra ao anatiny amin'izay mba mitombo ny volan'ny bandikely dia mba hisandratra hatrany ny baolina kitra malagasy. Enary 2 minitra ho anao amin'ity nana izay voalaza rehetra izay hitondrana ihany koa afatra ho an'ny mpijery antsika sy ny vahoaka ny fianakaviam-be politika misy anao sy ny firenena ray manontolo. Misaotra betsaka ary ny anja ny tenako moa tonga eto amampanao politika zany dia ny firenena mandalo setra amin'izao za eo amin'ny fanoerana mahatsiaro tena tompona andraikitra amin'ny zavatra andalovan'ny firenena amin'izao tafiditra lalina dia lalina ny fahasahiranana malagasy manana andraikitra amoahana anazy ao anatin'izany ny mpanao politika ao anatin'ny fanoerana. Efa taona volana maromaro kanefa tsy mandeha mihitsy ny fanoerana mahazo tsino zahay amin'ny vahoaka malagasy mahatsiaro tena ihany koa tsy mahavita ny adidinay ka manoloana zany mila mandroso ny fanoerana mila ainga avao zay le tena tiako tenenina mila ainga avao ny fanoerana fa raha ohatra iatehatra amin'ny fanoerana klasika opposition klasika tsy erosy io hesahirana ihany mafimafy hatrany le fahasahiranany Madagasikara zay andalovany amin'izao ka dia zay ato amin'ny antoko républicaine nationaliste zany dia mamerina ihany efa natao izy ity teo aloha rehefa mandeha mamerina ny appel à ralliement zay efa natsipinay efa mandeha izy zao ny antoko républicaine efa mikambana amina antoko politika entité politika olom-pirenena manam-piniavana maromaro amin'izao fa mbola mila amafisin'izay dia le appel à ralliement zay zany no tianay amafisina mba ahafahana mitondra ny anjara biriky amin'ny famoahana ny firenena ao anatin'ny fahasahiranana lalina misy anazy hatramin'izao. Zay ngamba ary ny aja ny afatra avy aty amiko fa dia mamerina ny fisaorana anareo eto amin'ny Jomina nanasa ny tenanay. Ianao ihany koa tompoko no isaorana namaly ny fanasan'ny fandarana zoiteny tsy hevintsika ny vahiny Andriamatoa Revelson Asina izy moa dia filohan'ny antoko républicaine nationaliste vampikambana teo aloha tao amin'ny antoko leader Fanilo izany.
Kasirana be deaibe ny vahintsika mankasitraka atsika ampijery ihany koa nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany ampitapitao amin'ny namana rehetra moa zany izay mety hoe tsy mbola maharaka fa efa canal 203 isika zao eo anivon'ny canal plus satria betsaka ny nanontany anaty tany amin'ny faritra tany hoe fa nga tsisy dreminina ntsony eo anivon'ny canal plus mbola misy tompoko fa canal 203 indray no nametrahana antsika amin'izao fotoana izao ao anatin'izay canal plus izay ka dia efa pitapitao amin'ny mpanaraka ny fandaharana zoiteny mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana rehetra eto amin'ny fahitalavitra dreminina izay afatra izay ho antsika rehetra dia mirary fandresena ihany koa ny barea ny Madagasikara amin'ny sabotsy ho avy izao manohana ny barea ny fandaharana zoiteny ny fianakaviam-ben'ny dreminina ray manontolo dia ao ambadika ao andamosiny izany barean'ny Madagasikara izany manaraka akaiky amin'ny grand écran na petit écran na zay télé anananay ao anatin'izay baolina kitra izay mametraka mandrapitafa ao amin'ny alakamisy eridray fandaharana zoiteny manaraka veloma tompoko